alohan'ny angoana ny refonte ny liste électorale dia tokony hovaina aloha ny senia hovaina ny lalam-pifidianana satria miakina amin'izay ngeny ny refonte ny fomba fakana ny anaran'ny olona androany aloha tsy hitanay izay ary mino zay fa mbola amin'ny fotoana afaka eritreretana an'izany fa roa manikaraka an'izany isan'ny nangasahanay tamin'izany alohan'ny anaovana ny refonte ny liste électorale fifidianana madio sy mangarary eto Madagasikara azadino fa ny crise politique teto hatramin'izay dia crise fifidianana foana ary niza mpitondra ka nanao tsinitsinina ary naniezaka ny hoe ekipika ny fifidianana io dia niteraka olona teto amin'ny firenena amin'izay mahatonga ny tsy fahampandrosoana amin'izao fotoana izao raha raisiko fotsiny tadidinareo fa tamin'ny raiky amin'ny fitopolo sy roa arivo lany tamin'ny salanisy efa mihoatra ny sivifolo isan-jato ny président tsiranana roa amin'ny fitopolo sy roa arivo roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo izy dia nisorony vahoaka teo amin'ny toerana mbola le zavatra tany aloha ihany ve no mety hitranga amin'le processus n'le fifidianana fa raha hoe tena arak'ilay teny tao hoe ny fototry ny olana eto Madagasikara ny fifidianana izay ny ministre ny intérieur sy ny président seni nido koa ny resaka n'izany tao dia mazava zany fa efa fantatra inge zany fa misy le olana amin'le fifidianana foana ary miteraka korotana amin'ny firenena tsy hafana mandroso dia hojerevana zany hovahana amin'izay zany ve izy ity fanavaozana ity sa mbola le processus teo aloha ihany mbola iainana za manokana aloha tena tonga tinitsy satria nasaina koa ka hijery le fandehan'le processus indray hoe andeha amin'izay tena safidy vahoaka tokoa amin'izay ve zany le fifidianana dia raha hita taratra amin'izay fiainana ato amin'ny senia sy ny fiainan'ny fiainan'ny fa tena andeha arakin'ilay safidy vahoaka tokoa no mety mivokatra dia mandray anjary zay antoko politika ZVFM zany fa raha mbola teo aloha dia iny ihany ny zavatra mbola iverina dia ohatrany tamin'ny 2023 tsy nanao tsony zay satria fa fantatra hoe le procédure hoe mbola ikotjafy ihany ny Alexis inona moa nidirana amin'ny zavatra io dia hoe le fifidianana taon'ny 2027 misy ny intérieur nilaza ihany tao hoe tsy ho tratra koa le resaka biométrique dia za zany mieritreritra hoe ny fifidianana ve ny maika mahana olana sa le olana amin'ilay fifidianana miteraka olana amin'ny firenena ny tokony vahana aloha dia amiko zany tokony tsy ho maika hanao n'le fifidianana efa nyteny ihany ny fanavaozana tamin'ny voalohany hoe rotaona tokony amin'ny 2028 ihany zany vao hanao fifidianana dia heritaona alohan'ny kalandreny fifidianana nefa manomboka ny propaganda fa tsy ataontsika hoe telo volana ny propaganda dia zay manana moyen ihany no afaka andeha tetera Madagasikara fa io na heritaona ho ana manokana aloha dia isika solombavam-bahoaka solotena vahoaka ary tsy hoe voazaotsika no mijoro amin'ny zavatra tsy rarina sy ny tsy mety fa efa nandritra ny fitondrana teo aloha tsika no efa nijoro ary efa hitantsika reny nahazo antsika reny efa nareo nahita daholo hoe voasava tratra ny perquisition trano voasambotra tanteraka mihitsy dia efa hitantsika ihany koa reny hoe nakatona mihitsy ny radio tamin'ny fotoana azo ny noratraina sy ny sisa dia sanatria ny vavaladiny lela mbola ilay fomba fanaony teo aloha ihany no averiny ankehitriny hoe io fa rehefa misy olona manao itohana amin'ny zavatra ataondry zareo zavatra tsy mety ataondry zareo ka misy olona mijoro amin'ny famarinana dia alefa ny pression amin'ny alalan'ny impôt manao an'ilay atsontsika hoe tely mba hahafahana manakatona ny orinasan'ilay olona na mampifitsaka an'ilay olona noho ny zavatra ao amin'ny resaka hetra na alefa ihany koa fa efa mpitsarana ampidirina anatina tribonaly fironina daholo ny dossier rehetrarehetra mba hampifitsaka an'ilay olona noho ny resaka fitsarana alefa ihany koa ny pression mitandro ny filaminana mba hisambolana an'ilay olona mba hampatahotra an'ilay olona na zavatra zany zany efa fomba fanao teo aloha efa tsy nety ary efa nitolomantsika hoe tsy tokony zany fa tokony anana fahafahana amin'ny teny sy maneho hevitra ary anana n'ilay ataontsika hoe liberté na fahafahana manao hetsika ihany koa ny olombelona tsirairay avy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa tsy voatery hogejaina amina zavatra sahala amin'izany fa ho antsika manokana dia mijoro foana isika ary mahitsy foana ka rehefa mety dia mety rehefa tsy mety dia tsy mety. Ny fanovana ve isika rehetra no antony manana toe-tsaina miabo ary atombohy aminao ary aloha ny fanovana be azo ny ankohonana
ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Alaintery rakotinirina no mampifandray antsika tsy amin'ny lafiny teknika na manao Roland Brito kosa ny taf amin'ity fotoana ity rabaina aloha tafita somatsara tao anatin'izay ataontsika hoe farany herinandro lavalava ary mbola iampy kely gadora pitso raha ny amin'ity volana May ity dia samy salama ho an'izay ataontsika hoe tratratratran'ny tsy fahasalamana no ny antony samihafa mety vokatry ny sakafo mety arerana mety sanatria ataontsika hoe loza mety nitranga natao an-trano na teny ampandehanana na tanan'ny fiarakodia na zany dia mampaheranareo reny dia miompana alahelo ihany koa ho an'ireo fianakaviana izay atao hoe mety namoiavana tao anatin'izay fotoana tsy ny fandrenesana izay. Herinandro mamarana tanteraka anakatona an'ity volana fahadimy amin'ny taona ity herinandro diavina ity maro ny zavatra nitranga aloha zany tamin'ny farany herinandro sy ny mbola hanamarika an'ity herinandro ity ho akakatsika sationa ny kely eo satria tsy ho ampy mihitsy ny fotoana iresahana ny rehetrarehetra io. Inona no resahana manaraka dia azo lazaina fa betsaka ny vaovao ansongadina araka ny namara teo tamin'iny farany herinandro iny sy ny amin'ity herinandro avy ity. Amin'ity herinandro ity dia isy ohatra raha ohatra ka programa fotsiny ho resahana dia ny fivoriana izay karakarain'ny seni tanterahany eny amin'ny vato amin'ny 20-23 ny volana May ho avy zao. Andro telo andiniana indrindra zany mikasikasika ny zava-nitrangana andritry ny fifidianana izay totosa teto zany natao teto Madagasikara, inona ny lesiko, inona no antsiana, tsy dia isy fanapa-kevitra tena hoe ho raisina fa karazana hoe manao état des lieux zany. Raha ohatra zay no mahatsapy tsy hoe zava-baovao mety hoe ahoana koa ary zany ve no mbola andaninany fa betsaka ange ny tatitra hita nataon'ireo mpiara-mioninantoka ny ataontsika hoe ny avy amin'ny vondrona Europeana efa nanao tatitra lava be amin'ireo teboka samihafa tokony isiana fantsiana amin'ny anatin'ny code électoral itsika teto dia efa nandeha fa ny zavatra hita sy ny zavatra tsapa kosa aloha tao anatin'ny rehefa miresaka fifidianana mako dia be dia be eo zany ny fandrafetana listy mpifidianana anomboka indray moa zany izy nireo fontany liste électorale izay karakaraina ary mbola nampanaovana satria izay aloha zany niraka ampanaovana suni amin'ny endriny ankehitriny io indray tanterahana manomboka amin'ny 29 ny volana izao lancement izay ataontsika hoe refonte na ny fandrafetana indray zany ny registre sy ny liste électorale manomboka any io zany ny fanisana ny mpifidy dia eo ny fifidianana izay ho avy ny rafi-pifidianana zany hoe iza no mikarakaraan'io sy ny sisy marapatonga any amin'ny androm-pifidianana iza no mamolavolany daty iza no manapaka ny daty ahoana ny famitsim-bola sy ny sisa dia efa betsaka ny voalaza ny lesoko misy koa le tany hoe audit reny hoe audit ny liste électorale ary eo amin'ilay audit izay mihitsy matetika ny lesoko ary betsaka ny fanomezantsiny satria io dia tena manana didy sy mananakitra lehibe amin'io ny antoko politika. Ny atoko politika dia tena mafaka mihitsy ary tena tokony anao zany audit ny liste électorale zany mialohan'le izy hoe isoana amin'ny dignany manaraka anatina hoe fiantsoana mifidy sy anaovana ny fifidianana fa ny zavatra nisy hatreto dia tsisy fa dia hoe dia ohatrany hoe tsisy antoka na hoe porofo mazava zany ianao dia tsy azo antoka fotsiny le liste électorale fa tsy nanao any andraiky vitsy raha ataoko hoe azo isana amin'ny ratsatany na ray na roa ihany ny antokom-bananao zany audit ny liste électorale zany fa tonga dia resaka safy be matsana fotsiny amin'le tsy mety io sy ny tsisy dia samy tompona andraikitsy eo na amin'ny hoe fanetanana ny olona tsika tetra dia tsy ny tsara tamin'ny andihan'ny falany tamin'ny 2023 reny hoe mandehana amin'ny soratra anarana rehefa tsy tratra tao an-trano anao dia manatona tena fokotany dia ataovy ny fanaraha-maso dia samisy arotiny ao anatin'le izy dia reny ihany moa zavatra nitranga ny fifidianana moa dia iny tsy verenana tsony anatin'io fa zay zany mikasika le amin'le ataontsika fivoriana seni mahatra 3 andro manomboka amin'ny 28-29-30 zao atao eny amin'ny ny vato tsy dia isy atao hoe fanapa-kevitra hoe io zany ho tapaka fa fiaonana kosa io zany mety hoe mialoza eo tanterahana amin'le hoe fiaonambe pirenena hanomboka amin'ny 7 ny volana jona zay tompona raha tanteraka moa zany ny fanjakana ao anatin'le izy sy anao tantsoraka amin'ny arabola sy ny amin'ny lafiny ara-pitaovana amin'ny lojistika fa ny FFKM kosa no mandrindra mitarika miantoka amin'le ataontsika hoe tsy fitany lana sy ny fahadiovana zany fiaonandoha pirenena zany zay moa zany isan'ny votra tao anatin'ny dinidinika ny arahana tamin'ny minisitra misahana ny fanavozana Ramatoa Andrarazafy Manantsoa tamin'ny 20 ny volana teo tamin'ny Zoma zany tao anatin'izay ary tao anatin'ny gazety mivoaka isan'andro amin'ity anio ty moa
dia isany mitatitra ny ambangovangony zany resaka ny fanaovana tamin'ny ministry ny fanavozana izany satria na fotsiny zany eo ary tao anatin'izay dia le hoe anankiray tao anatin'ireo dinika ny fanaovana io zany le hoe misy hoe le amin'ny fahatelon'ny volana jona zany dia hoe lancement du processus déconcertation mety miavaka kely izy déconcertation zany hoe fiaonam tsy concertation ray zany fa maromaro dia anisan'izany moa le hoe ao zany aloha io le akana hevitra manomboka any amin'ny fokotany mba azahoana an'le hoe angoko-hevitra ahafahana mamolavola lalam-panorenana zay isafidianana raha ray na roa na telo zay mivoaka eo na ray zay anaovana fitsapakevim-bahoaka zany zay zany ny anankiray dia faharoa misy hoe concertation sur la gouvernance électorale zay le resahana teo le gouvernance électorale ino moa le gouvernance électorale fitantanana ny resaka fifidianana amin'ny ankapobeny dia voaresaka koa ny amin'ny hoe liste électorale iza ny rafitra anao an'io rafitra anao ali ahoana ny code électoral sisisisa dia raha fehezana kely zany izy amin'ny ankapobeny dia hoe aminatin'izao processus na fanavozan'izao zany dia mihevitra zany Madagasikara fa mitindray mitoraka ity dia mba hanana code électoral unique zay zany isany ataontsika hoe isany mokleko zany ao anatin'le concertation sur la gouvernance électorale dia mba tianana zany hoe mba tsy iovaova zany io na ninninona fitonana miova eo hoe mpitondra miova eo dia iny code électoral iny zany dia tsy miova hoe mba holovay taranaka mba holovay njafo zany zay moa zany tena isan'ny anankiray dia ny fahatelo dia mikasika an'le hoe concertation sur la gouvernance institutionnelle io zany le mamaly an'le hoe ravao tsy ravao le épicerie io kory na le mpivarotra kafe fa le hoe ravao ny androm-panjakany tsy ravao ny anteny miaram-pirenena ravao ry dia ity resaka le hoe concertation sur la gouvernance institutionnelle ity zany ao zany le hoe inona aza lay rafim-panjakana zay tiatsika ho apetraka eto dia le izy moa zany raha bangonindreo lafiny anankitelo ireo dia hoe ao anatin'ilay concertation no akana an'le hoe grande décision reo tena hoe fanapa-kevitra lehibe zay fampitondrano zany hoe atao anatina tenerana dia izay zany le isan'ny antoka lehibe raha tsisy ny fivoana dia mbola isy zany tafa miendriny io zany mbola tsy tena mazava loatra hoe tafa ifanaovana mpanao gazety vely sa discours à la nation zay ao ataon'ny filohana fanavozana ny république tiana amin'ny faraparan'ity volanyity na mikasika an'io atao amin'ny fahatelon'ny volana io azahoana ny matsipitsipiriany satria tsy ny rehetra moa zany no afaka nyresahan'ny ministre ny fanavozana mikasika an'ly satria mbola hiteny ny filohan'ny fanavozana ny république milohan'io fahatelon'ny volana jona io dia zay zany lizy ny hoe raha jerena le amin'ity herinandro ity dia hoe misy an'le fionana zay ho atao ny seni mikasika an'izay ambadik'ily izy misy karazana anaovana état des lieux akoatran'ireo zay efa vita tamin'ny taloha recommandation nataon'ny fiarahamon'ny Pyrénées na ataon'ny ataontsika hoe mpiara-miombona antoka tao anatin'ny sindre nandrotsaka vola tao taloha basket fond tamin'ny fotoanandro sy ny sisa dia isan'ny tena tanjona zany ao anatin'io zany hoe mety isy zavatra miainga fa any amin'ny concertation nationale dia hananana an'lay ataontsika hoe code électoral unique dia hitantsika eo zany aloha ny fivoarana io fa aty zany dia tena mba hanana amfipoko fierté ny malagasy hoe tena mba hanao zavatra ary tena ampiseho fa malagasy manana ny maizy azy manana ny fandriana n'ity fireneny ity ary tena antoka satria io zany dia le hoe ressource propre interne no eto manana ny fanatanterahana zany fionam-be pirenena izany zany hoe ressource zany hoe tena ny fitondram-panjakana zany antoka manontolo ny fandaniana arabola dia eo zany ministèren'ny finance amin'ny fanatanterahana an'izany ny zavatra fantatra ihany koa zany dia ireo rehetra hoe mendrikendrika fionan-do nisy hatramin'izay dia zavaranonandehany reny zavaranonandehany reny fa ny fionan-do zay amina tanatohatra 5 manomboka any amin'ny fokotany mandeha amin'ny commune mandeha amin'ny district mandeha amin'ny faritra dia ty amin'ny nationaly fa milohan'le tena nationaly zany raha ny tao anatin'le dinidinika ny fanaovana tamin'ny ministry ny fanavozana dia mety mbola isy ny karazana hoe fionana amin'ireo acteur politique akoatra le ny MCNI amin'le amin'ny 28-29-30 zany mba ataontsika hoe ny objectif anatin'io le karazana savaranando ihany io zany fa reo acteur politique tafiditra ao anatin'izany reo ataontsika hoe société civile zay misehatra amin'ny lafin'ny politique le manara-maso manao observateur ny élection ohatran'izany ny parti politique moa mazava loatra sy ny sisa mba
tsy hoe akory hoe ho tonga amina accord politique fa mba hisoroana an'le mety hoe sy ny disadisa satria mety ho enjakenjana anatin'le adihevitra ao anatin'le satria io rehefa mandeha am'izao fotoana zao hoe antsasany manana proposition na constitution état régional, état fédéral, état unitaire, décentralisé, sy ny sisa de fa isy zany mety karazana hoe préconcertation mikasika an'izay zavatra zay mba ahafahana mandrindra mba azahoana filaminana zany ao anatin'ilay concertation nationale any amin'ny faraparan-taona any moa zany raha ohatra ka mizotra araka ny tokony izy ao anatin'le chronogramme no heverina fa totosa daholo zany ambaratongana fitoanandao zany nina nivony fokotany satria raha mahita ihany tsy misy fokotany tsy de manana infrastructure loatra trampokon'olona mety misy fokotany mety hifanakaikikaiky zany de mety hitambatambatra ny fanatanterahana amin'ny concertation nanivana fokotany de samy mandeha eo ny tsipitsipiry moa zany mbola hoeny manaraka eo fa amin'ny ambangivanginy zany ohatroatra zay ny endrika sehoany